Miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandarana fanamvoninahitra indray amin'izao ora sy fotoana izao iaingo sy narindra indray no manolotra ny fandarana ho antsika tsirairay avy ato anatin'izao fotoana iarahantsika izao. Ny fotoana androany moa zany dia anarahantsika ny fotoam-bavaka izay natao tamin'ny sabotsy sy alahady lasa teo tao anatin'ny fiangonana fanamvoninahitra. Nahitantsika izany fotoana izany ny fiankohofana, izany hoe ny fotoana izay nafahantsika ny ankohoka teo anatrihan'Andriamanitra, nafana ihany koa nanome voninahitra azy tamin'izay rehetra nataony teo amin'ny fiainany tsirairay avy tao anatin'ny herinandro, nisaorana azy ihany koa tao anatin'izany rehetrarehetra izany. Teo ihany koa nafana namoaka ny etaeta sy ny atilaliny fo zany hoe ny tany anaty manontolo ho an'Andriamanitra tao anatin'izay fotoana ny fiankofana izay, nanomezana ihany koa ny voninahitra azy tamin'ny alalana hira fiankofana tao anatin'izay fotoana ny fiankofana izay iaingo. Ia, nisy ihany koa ny toriteny ihany koa hitantsika tamin'ny sabotsy lasa teo dia izay toriteny mitondra ny lohateny hoe aza maray petsapetsa amin'ny fianakaviana ratsy fanahy, izay nety lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina izany hoe ninona zany zavatra hitanao eo amin'ny fianakavianao fa tsy mety, hitanao eo amin'ny fianakavianao fa ratsy dia aza maray petsapetsa aminy. Raha ohatra ka hoe misy fianakavianao zany tia mitory olona foana, manaratsy olona foana, dia aza miditra amin'izay ianao fa izay manjary mahatonga anao lasa any amin'ny elo. Dia ao aorianan'izay tsika aza mitsaraka aminay ianao fa misy ihany koa ny fijoroana vavolombelona izay hoentina renim-pianakaviana iray izay nahazo fahasoavana tamin'i Jesosy Kristy. Mahitan'Andriamanitra miasa eny amin'ny fiainanao, mahitan'Andriamanitra miasa amin'ny heriny setrasetra eny amin'ny fiainanao. Halleluja, izy ilay mato anao. Halleluja, halleluja, nentinao ny fandresena, nentinao ny fandresena, nandresy satria mandresy ianao, mandresy satria nandresy ny miaraka aminay. Ruba shantakara babababa e, oh sitalala babababa e, halleluja, nentinao ny fandresena, halleluja, sinatasnanao ny fasana, nandresenao bawa, nandresenao bawanay, sinatasnanao ny fasana. Sina tazuna
manova mampisaraka ny taolana sy ny tsoka manavatsava any amin'ny aina sy ny fanahy manindrona ny fo manova fiaina. Samuel voalohany 19 manomboka eo amin'ny 1 ary Saul resaka tamin'ny Jonathan zanany Jonathan maninona hoe sy tamin'ny mpanompony rehetra ny amin'izay ahafaty an'i Davida. Misy olona ratsy Saul mivavaka sa tsy mivavaka? Toa mavy azafady. Mivavaka sady mpanompony Andriamanitra izy, mpanompony Jehova izy Saul. Fa mikendry aninona izy? Ahafaty an'i Davida. Fa Jonathan zanak Saul kosa tia dia tia an'i Davida. Jereo tsara le fitiavana eto. Tia dia tia an'i Davida. Papany hamono an'i Davida, fa izy tia dia tia an'i Davida. Jonathan zany manana fianakaviana, ao anatina fianakaviana ratsy fanahy. Tsara ny afantarantsika an'izay.
inandray mamanao ratsy fanahy. Tanao mihitsy hoe ratsy fanahy amin'ny olona dia mila fantatrao zany mama ty ratsy fanahy. Mila fantatrao zany rahalahy. Mila fantatrao papanao ratsy fanahy, mila fantatrao zany. Inandray ny olona mahita zany fa ianao tsy mahita satria papanao izy. Mila fantatrao zany. Mila fantatrao rehefa mpamosavy ny fianakavianao, mamosavy an'ireo olona rehetrarehetra manodidin'ireo. Mila fantatrao zany. Fa Davida nafanta. Andao aloha toy izy atsika kely. Andiny faharoa. Ary Jonatana nanambara tamin'ny Davida hoe Saul papako mitady hamono anao. Fantany fa ratsy fanahy papany, ratsy toetra i papany. Misy taona ny papanao, mamanao ampisaraka anareo amin'ny vady nefa ianao tsy mahafantatra. Vadinao mahafantatra fa ianao miaro foana. Nenao dia zany foana reno aho tsy manao an'izany. Gila maso. Ay raha tsara ny masotorana bavy rahalahy malala. Tena fa rahalahy matetika tratran'izay. Ile vadiny ao efa misofrirany amin'ny ataon'ny ray aman-dreniny. Dia mba mitantara aminy fa izy miaro foana. Mama ho aho tsy manao an'izany fa avokoa anao ty. Anao mihitsy ndreo gila. Vadinao mijaly eo mamanao foana rovanao. Avelao zany dia lavidavitra androany. Lazao hoe avansa. Zay zavatra misy eo rahalahy. Enao mandeha miasa fa vadinao manana toetra ratsy amin'ny vadinao, mamanao. Hoy aho hoe mamanao. Mamanao. Lazao hoe mamana. Dia enao tsy mahita mihitsy fa naninona ny masonao, nankaiza ny masonao. Fa ianao Jonatana ny vadinao io ianao tokony ahitan'izany hoe mailo ianao fa mama hafa mihitsy nitetikany. Fa zay ny nataony Jonatana teto. Mailo ianao ry Davida fa papako manana plan hafahafa mombanao. Nareo tsy aviala ao anatin'io tranonrazana io. Azafady. Avelao aho iresaka malalaka androany fa anjaranao indray ny misafidy rehefa avy eo. Ny fipetrahanareo ao dia tonga olana amin'ny tokantrano. Ho an'izay manana an'izay ka izay. Satria diavan'ny ray aman-dreniny vadinao foana. Indiavan'ny ray aman-dreniny foana ny vadinao. Vadinao dia andao tsika hialato fa tena miady foana mihitsy sy milama andao no fa trano any ambadika. Avokoa anao ty tsy fitiavanao ny fianakaviako. Gila maso. Rehefa hitanao hoe zany ny zava-misy dia tokony ho Jonatana ianao hoe marina zany. Ary saia miteny mihitsy hoe zay hiala ato fa tsy mety le fiarahamonina. Raha zareo andao ary amboarina dia afaka mitoetra eo. Fa reo zay sy raha mbola oziko le vadina, oziko le ray aman-drenao. Enao dia hoentina vadinao iny amin'ny sangany dia efa hitanao proof zany fa ampisaraka eo. Dia misafidiany ianao, aiza ho any amin'ny vadinao sa ho any amin'ny ray aman-dreninao. Zao ny tadidio. Torohevitra omeko anao, elao ny ray aman-dreninao dia ndany miaraka amin'ny vadinao. Fa roza ianao tsy atakaliko any mamako, maninona tsy nanambady any mama. Misy dikany ny fanambadiana raha lasana bavy malala. Mahitsy zany afatra androany zany, tsy fantoroan'izy zany afatra zany, fa zany no izy eto. Mandriana tsara ve nareo raha lasana bavy malala. Raha aman-dreny tia tena io. Raha ianao anatin'izany ianao ny korotaninao tokantrano ny zanakanao. Raha aman-dreny tia tena ianao. Raha aman-dreny tia tena ianao. Tsy mba tianao le zanakao ho sambatra. Libereo izy dia avelao ho sambatra. Fa tsy amenao loha izy ankala ny vadiny dia hoe ho aminao mandrakariva.
de retirety miaraka aminao eo de vola izy andeha de le zanany miaraka amintsika eto ianao sy ny zafinao de vela aloha mirenireny any raha matoa de faly am'izay anao ato rehefa avy ao ray aman-dreny tia tena manomboka zao Jonathan daholontsika na avanao na piraita-po aminao fa rehefa animba olo anaro aitsio satria natao olony fitiavana ianao ry alasana bavy malala natao olony fitiavana ianao natao olony fitiavana ianao teneniny namanao na raita-po aminao io na papanao io na mamanao io rehefa ratsy fanao hoe aitsio anona very flosiany ohatrany mangininareo any faly am'izany afatra zany venareo ry lasana bavy malala satria ny sakaiza voalohany de nivady sakaiza voalohany de nivady fa eto indray Jonathan de laza tamin'ny Davida amin'ny andiny faharoa ary Jonathan nanambara tamin'ny Davida hoe Saul raiko mitady hamonanao koa masina ianao tandremo ny tenanao raha pitso maraina ary mitoera am'izay fitoerana mangingina ka miere fa zaho voaka hitsangana ka eo anilany kaky amin'ny saha izay misy ianao de iresaka aminy aminao koa izay hitako de ambarako aminao wow iresaka amin'ny papa zaho izy momba anao de zay hitako de ambarako aminao raha ao anatina fianakaviana ratsy fanahy ianao mpamon'olona mpanimba olona de oka tsy raha hevitra am'ireo fianakaviana reo ianao vonjeo ny tenanao raha lasana bavy malala mety raha ifasanareo fa tsy ho ray lanitra mety ho raha ifasanareo fa tsy ho ray lanitra mety ho ray fasana ianareo satria piraita-po mpianakafo fa tsy ho ray lanitra raha ho any amin'ny elo izy ianao mandehana mankany an-danitra za tsy miaraka amin'ny rahalako any amin'ny elo tsy miaraka amin'ny anabaviko any amin'ny elo tsy miaraka amin'ny fianakaviako any amin'ny elo raha hoany izy aleo izy hoany raha hoany fa za manana ny destination ako tsy miray petsapetsa amin'ny zavatra maloto amin'ny zavatra tsy maso mandre anavy era lasana bavy malala mandre anavy Jonathan tsy nombany papany tamin'ny ara-tsim-panahany na papanao aza aoka tsomba azy ianao satria manan-karena de androkandroka piasa am'izao fotsiny ianao le Jonathan aza manao an'io papa fa vola nge miovaova ny fahefana nge miovaova ianao tsy milaza hoe kodiara-tsarety ny fiainana fa ny tenin'Andriamanitra hoe milaza hoe anaro ny mpanan-karena mba tsy avonavo mba tsy toky amin'ny arena miovaova aza manao an'io sika fa sao de tsy raran'izao zavatra izao meteza ho mpanitsy manomboka izao meteza ho mpananatra manomboka izao araky reny fotoana naratsika teo reny haingo de tena hita hoe tena nanolotra ny fiainanao an'Andriamanitra tao anatina fiankofana ny olona tena hoe nalalaka ny vavaka zay nasandratra ny tsirairay avy zany hoe tsy nisy hoe teritery mihitsy fa tena hoe afaka mifanerasera tsara amin'Andriamanitra amin'ny alalana vavaka ny olona tao anatin'izay fiankofana zay afaka nanome voninahitra azy tamin'ny alalana hira ny feo zay nasandratra an'izy ireo de tena hita hoe tsy nisy hoe zavatra amboamboarina fa tena hoe avao am-po mihitsy no atolotra an'Andriamanitra de tao anatin'ny reny afatra Andriamanitra reny ihany koa de tena hoe zavatra tsapako aloha zany de tena hoe tsy mifantoka amina zavatra hoe mety hoe manokana ny afatra Andriamanitra fa tena afaka mampiaina tsara mampianatra tsara amina fiainana andavanandro manitsy mananatra amina zavatra tena hoe iainantsika amin'ny andavanandro ka araka an'izany satria ny zavatra zay hitantsika ao amin'ny fiangonana izao de zavatra tena zavatra tena iainana ary hita mihitsy fa afaka ampiarintsika amin'ny fiainana andavanandro ny toloteny tsy toloteny mampatory ny toloteny fa tena toloteny mirehatra sady mampiainanao tsara satria zavatra iainanao no zavatra toriana ao ka manentana antsika sady ary zay amin'ny sabotsy ho avy zao aza diso ny tongotra ao tsy ho tonga amin'ny fotoana io amin'ny fitora maraina fotoana antsika ka tongava ianao fa mahafinaritra de mahafinaritra ny fiarahana tsy sabotsy ihany haingo ny fotoam-bavaka ao amin'ny fanamboninahitra fa ao ihany koa ny alahady
zay mbola ny fitoramarana ihany koa dia efa manomboka ny fotoam-bavaka dia manentana mbola verika any hoe manentana atsika tsiraray avy aza tara aza ihany koa hoe mety hoe varimbariny ianao mangatakandro fa raha mahitanay ianao amin'izao fotoan'izao ny zavadrehetra dia hain'Andriamanitra tao raha iny aloha ny fampianarana zay narahantsika tao anatin'izay fandaran'izay tongavy ianao fa mety tena le mahakasika anao mihitsiny ny zavatra tena hoe ho resan'Andriamanitra amin'io any fa tena hoe hiresaka aminao Andriamanitra ary isaka ny alarobe moa dia misy fotoam-bavaka manomboka amin'ny 12 atoandro ary aorian'izay dia mandray olona ny mpanompon'Andriamanitra lehilahin'Andriamanitra pasteur Isidore Andrianirina raha mila tafatafa manokana ianao raha mila torohevitra ianao raha mila zavatra fanazavana ianao dia vonona nandray ianao izy ary manaraka eto dia misy olona nandray fahasoavy avy tamin'i Jesosy Kristy ilazalaza ny zavatra nataon'ny tompo taminy satria ozy izy ny tena Andriamanitra ao amin'ny Timoty 2:9 hoe aza menatra amin'ny vavolombelon'ny tompontsika ka ty reny mpianakaviana ty zany indrindra natonga anazy nanosika azy ilaza ny fahasoavana zay nataon'i Jesosy taminy fotoana ny fijoroana vavolombelona lazao ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra tamina. Sache que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. arak'izay efa nolazainy teo moa dia anaraka ny fijoroana vavolombelona ika amin'izao fotoan'izao dia omentsika azy angamba fitenenana afaka milazalaza ianao ny anaranao ny mombamombanao sy ny zavatra nataon'ny tompo teo amin'ny fiainanao eny ary tompo voninahitra Andriamanitra rery ihany izy vavolombelona zany anarako moa zany Julia za moa zany antony manokana tongavako tato anatin'ny fiangonana farany voninahitra za zany ny fanambadina andritra ny ray taona sy tapany zany za mivady sy mety nahazo zanaka dia mandeha amin'ireny karazana ataon'olona mahay ireny hoe mahay manome zanaka reny misabo manotra mandeha amin'ny dokotera tsy mahita vokany misy indraindra amin'izay zany nahita fandarana tany amin'ny télé tahaka anao manaraka amin'izao fotoan'izao dia resy lahatra zany nandeha tany am-piangonana rehefa tonga tany am-piangonana dia sy nandray tenako vahiny zany fa rehefa tonga teo fanatrehan'Andriamanitra dia nanaraka zay fanentanana noety fitarika tao anatin'ny fiangonana mandeha ny fiakofana dia miankohaka mandeha ny fiderana dia midera mandeha ny tenin'Andriamanitra dia mandray tsara manaraka fampianarana sakasy andavany dia rehefa nandeha teny fotoana dia Jesosy koa moa rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy miala maina zany dia nomen'Andriamanitra zanaka dia izy ty zanako amin'izao fa efatry taona izy amin'izao kanao tsofoka tao amin'ny fiangonana farany voninahitra taiza nahitana fandarana nahita fandarana ve ianao sa nisy olona niteny taminao hoe ary misy fiangonana misy fahasoavana sa ahoana fomba nahitanao ny fiangonana farany voninahitra eny ary nahitako ny fiangonana farany voninahitra dia tamin'ny alalan'ny fandaharana tahaka anao manaraka anazy aty antany Julia hoe ozy izy ianao hoe tonga tao amin'ny fiangonana dia tsy nandray ny tenako vahiny tao anatin'izay fotoana izay mety hoe naharitra firy volana sa firy taona ve sa firy andro no nidirana tao am-piangonana dia tena hitanao hoe nandray valim-bavaka ianao raha za manokana zany tsy dia ela aby zao tsy ela aby efa tonga tao am-piangonana farany voninahitra ianao misy nandray anao ve tao dia inona noraisiny lehilahin'Andriamanitra ve ianao sa vehivavin'Andriamanitra nandray anao dia misy toromarika ve na raha anao tao sa inona ny zavatra misy rehefa tonga tao anatin'ny fiangonana farany voninahitra moa zany zaho dia tena nahasapa hoe sara fandraisana tena sara fandraisana zany teo anatin'ny fiangonana nandeha moa ke fotoana dia niona tamin'ny lehilahin'Andriamanitra zaho dia nanaraka nomeny torohevitra zany aho dia narako foana dia misy fotoana koa niona tamin'ny vehivavin'Andriamanitra dia nomeny tena hoe atao amin'ny Exodus 23:25 nomeny anahy tamin'izay fotoan'izay hoe fa manompo an'i Jehovah Andriamanitra reo dia tany anao sy ny ranonao izy ary esoriko aminao ny aretina tsy misy afa-jaza na mombo amin'ny taninao ho tanteraiko ny isan'ny andronao
ya araka an'izany hitantsika amin'izany moa zany fa dia mananjanaka izy ary ty le zaza ty ezekany anaty efa feo taona moa izy amin'izao efa efatra taona izy amin'izao hitantsika amin'izao fa salama tsara mihitsy ny zaza zay nomen'Andriamanitra an'izy ireo hitantsika amin'izany fa amin'Andriamanitra dia mahay zavatra rehetra izy za zany manentana atsika avy reny mpianakaviana any tokantrano any efa taina tapidalaka le anao mienao anatin'ny latsalatsa-mbady latsa-pianakaviana za manentana anao satria za efa niena tamin'izany ka zany niena tamin'izany situation zany tsy mora zany da tsaina momba an'izany zanaka zany tsy mora zany misy amintsika vehivavy io koa bevoka foana fa tsy mety teraka ohatrany hoe grossesse arrêtée zany afa-jaza foana zany anao tsy mety teraka dia manentana anao zany aho tonga ato anatin'ny fiangonana farany voninahitra anao fa misy Andriamanitra manafaka ato misy Andriamanitra manangana araka an'izany rehetrarehetra izany moa dia hitantsika araka ny teniny teo fa hoe nandeha izy nanantona mpitsabo nandeha izy nandeha nanantona n'olona mpanotra mba zahoana taranaka fa tsy nety nahazo izy fa nandeha nivavaka izy nanantona an'i Jesosy Kristy tato anatin'ny fiangonana farany voninahitra dia nahazo an'izay izy enim-bolana monja nanaraka nareo toromarika zay nomena mpanompon'Andriamanitra azy ka ianao ihany koa indraindray ianao efa tapidalaka le dia zao hitanao betabe ny zavatra ataonao hoaninao daholo ny fanafody mandeha anao manotra araka nataon'izany fa tsy mety mahazo anao antsoanao ty aza diso anjara ny tombotrao andao tongava manantona an'i Jesosy Kristy ao amin'ny fiangonana farany voninahitra izay tariny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrenirina Mivady. Fotoana ny fijoroana vavolombelona lazao ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao araka reny fijoroana vavolombelona teo reny dia hita misy fa tena miasa Jesosy tena miasa amin'ny olona tsiraivo Jesosy ary zao tsisy olona diso anjara zany efa tonga eo amin'ny fanatrihan'Andriamanitra naritra ary araka ny fijoroana vavolombelona fa tena nananjanaka ry vehivavy satria efa ela ihany koa nitadiavany an'izany zanaka izany ka nahazo an'izany izy ka hoy aho aminao androany hoe na mivavaka ianao na tsy mivavaka ianao fa manana ka mitovy amin'ny vehivavy iny ianao dia zao andao anantona an'i Jesosy Kristy andao monjo ny fotoam-bavaka isaka ny sabotsy sy alahady izao manomboka ny fito ora maraina fa izao hiasa eo amin'ny fiainanao Jesosy Kristy dia nitoerana moa atoroko-eto ihany iaingo 120 metre miala amin'ny bazary ny tany masaja raha mandeha bajaja ianao dia iny amin'ny bazary tany masaja iny no midina 120 metre miala eo ny bajaja efa mahita tsara n'izany toerana izany raha hoy ianao hoe zange mandeha bus dia miala bus eo amin'ny bazary tany masaja ianao dia mandeha amin'ny lalana ohatrany hoe ho any amin'ny bazary iny dia midina kelikely dia mahita ny sary famantarana ny fiangonan'ny fanahy voninahitra eo atany masaja eo raha fotoanantsika dia samiha tahian'Andriamanitra daholo dia amanaraka indray tsika fampitafatafeto indray miona mivantantsika nisy sabotsy sy ny alahady izao manomboka amin'ny 7 ora maraina na amin'ny 9 ora maraina antany masaja 20 metatra miala eo amin'ny bazara adresy ahitanao ny fiangonana fanahin'ny voninahitra tsy mahazo resy enao